eto aloha zany de mariako fa za de solombavam-bahoaka amin'ny Madagasikara. Matetika ianao rehefa miaro vahoaka de lazaina tsisy resaka politika eto, tsisy resaka nininina fa tamin'ny anao manjery narea fa hoe misy olana eto amin'ny fampiratidiana misy de niantso aho rehefa amin'may hoe président hoe tsy mety aminay fa kantinina ny ankizy hoe sisisy de mba hisiny filaminana aloha sy fanadihadiana de zay fa nytena ato aloha ny fanaovana an'io WC public io fa hijerena toerana hafa eo akaiky nge malalaka fa le avy hatrany de anaovana pitolo fotsiny zay tsy avakekena ka amin'izao fotoana zao zany de efa milamina miato ka zay mba miangavy tsy ampidina ministera tsy ampidina ministria vahoaka mila anay miato aloha le fanaovana an'io fa jerena toerana mety atao akaiky ny reny fordira sy ny sisa dia zay moa ny heritrerina amin'amy zay zany nandehananay teto milamina amin'izao zao tsisy korotana ntsony eto efa nisy sabotsy na ianao an'io de lahady ny asa lahady mihitsy zay nijereny firamina de niantsony fokotany dia mbola izy taratasy fa amin'ny anao manjery zao ny ampalalanay fa efa milamina ny eto fokotany manjaka reto amin'ny EPP miato fametrahana le WC eo fa afindra mitorakafa le izy tamin'ny mpanjakana malalaka be dia be eto akaiky eo.